ny fitiavana sy ny faharatsiana. Izany no anasanantsika indray amin'ity maraina ny alakamisy 17 ny volana febroary ity. Miarabanao sy ny ankohonanao indray, tafahoana somatsara, faly no fo, mahitanao mbola manjoy tsy tapaka, hita daholo, hitanay reny mpanaraka maro samihafa ireny, hitanay ihany koa ny fanehoana ny fihetsem-po manaraka izao fandarana izao, tsy adino izy ireny ary mitondra mbavaka antsika rehetrarehetra, mba eo ambany fitantanan-Tompo mba ho vonina amin'ilay andro be voninahitra tsy ho ela intsony. Miarabanao ihany koa izay samy vao miaraka amin'ity fandarana ity, manasanao mba haritra hatramin'ny farany ary manasanao mba hanjoany izany isan'andro tsy tapaka. Ny fiadanan'ny Tompo ani ho amintsika tsirairay avy. Andeha ary isika hivavaka hanombohantsika izao fandarana izao. Andriamanitra rainay io, misotranao indray izahay fa noho ny famondram-ponao no tsy nalandritranay. Nitantana anay ianao nandritry ny alina mangina izay tao namakivakinay ny lohasaloko ny fahafatesana, kanefa natsapanay kosa ny fombanao ary tafahoana indray izahay amin'ity maraina ity. Misaotra Tompo noho ny fiarovanao isan'andro. Ankehitriny ary raha hiaraka andinika indray ny teninao izahay dia mamela ny helokay ary aoka ny fanaina masina mba ho aminay tsirairay avy. Mivavaka tononona sy agnatana noho ny amin'ny anarana Jesosy. Amen. Ry mpiara-midinika namana, ny fitiavana sy ny faharatsiana tsy miaraka ireo. Ny fitiavana avy amin'Andriamanitra. Ny fitiavana Andriamanitra. Fa ny faharatsiana kosa avy amin'ilay fahavalon'Andriamanitra, Satana izany. Ka noho izany ankehitriny dia mba tiako ny sarika ny sainao aoka ny resaka ataontsika mikasika ny olona ny faharatsiana. Ifantoka amin'ny mahafitiavana an'Andriamanitra, fa tsy ifantoka ny maharatsy ny faharatsiana. Raha miresaka ny olona ny faharatsiana zany tsika, dia ifantoka amin'ny mahafitiavana an'Andriamanitra, fa tsy amin'ny maharatsy ny faharatsiana. Nomen'Andriamanitra fahafaha misafidy ny zavaboary araka ny dinidinikantsika omaly. Satria ilaina amin'ny fitiavana mantsy ny fananana safidy. Ny tsy fampiasana araka ny tokony ho izy ny safidy malalaka nefa dia mahatonga olana, mahatonga faharatsiana. Tadio fa mbola betsaka ny fanontaniana mipetraka. Nahoana dia avelan'Andriamanitra hisy ny ratsy? Na dia alany aza izany? Ry mpiara-midinika namana, raha toka ny fongorana amin'Andriamanitra aloloatra ny faharatsiana, dia nimba ilay fitokiana izay ilain'ny fitiavana izany. Lasa tsy fitiavana intsony Andriamanitra. Zavatra misy mantsy lasa maizina ny tany noho ny fahalalahana diso an'Andriamanitra. Nday hoe fa nahoana? Tsy aleo hoe tonga dia fongorana hatram-piandohana ny faharatsiana. Raha ny fongorana meloa ny faharatsiana dia tsy takatro ny fitiavan'Andriamanitra, tsy takatro ny fitiavan'Andriamanitra anao. Mba hampisavan'ireo alika manjombonareo ary ireo eritreretra hafa ireo, mba ahazoana mamerina ny olona eo amin'Andriamanitra, dia tsy maintsy homotsanina ny hery mamitaka izay ataon'ny Satana eo amin'ny fiainany tsirairay avy. Tsy vitanao amin'ny alalan'ny hery ny tenanao izany, fa mila ny herin'Andriamanitra. Mila an' Jesosy isika. Tadio tsara ry mpiara-midinika namana. Fa raha tsy misy safidy malalaka dia tsy hisy fitiavana azo atao. Ary raha fitiavan'Andriamanitra dia mazava fa tsy afaka nohitra ny fitiavana na ny fahafahana ilaina mba hisian'ny fitiavana izy. Fitiavana manome safidy malalaka. Raha tsy misy safidy malalaka dia tsy misy fitiavana.
Ry mpiara-midinika namana, eo anatrehan'ny faharatsiana ary. Inona ny fampahirezana ampitiavana omen'Andriamanitra omen'Andriamanitra anao. Zao ny voalaza amin'ny bokin'ny Romanina 8:20. Ino mampahery io? Romanina 8:20 ka ny 9:20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony ho arina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika. Averina ny mandeha izany tena mahafinaritra izany. Fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony ho arina velively amin'ny voninahitra izay aseho antsika. Tian'izany tenenin'ny apôstôly Paoly dia resy lahatra. Fa mandalo fahoriana eto amin'ny tany ity izy. Mijaly izy. Hiaran'ny fanenjehana, hiaran'ny kapoka, hiaran'ny fahafatesana. Zao taranaka misy antsika izao. Fa resy lahatra ny apôstôly Paoly. Fa noho ny fitiavan'Andriamanitra dia ny fahoriana izay mahazo antsika izao, ny faharatsiana izay mahazo antsika izao, tsy azo oharina amin'ilay voninahitra izay asehon'Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Ao amin'ny Apokalipsy 1:20 dia zao no fanambaran'ny apôstôly Jaona. Mahafinaritra ilay tian'ny apôstôly Jaona. Apokalipsy 1:20 ka ny 9:13 sy ny 9:14. Andinitsoro masina izay manentana ny fo hifikitra amin'Andriamanitra. Ary nare fiova avy tany teo amin'ny seza fiandrianana no nanao hoe indro ny taberna kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona ary izy hitoetra eo aminy ary ireo olony ary Andriamanitra no hitoetra ao aminy dia eo Andriamaniny ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masiny ary tsy hisy fahafatesana intsony, tsy misy alahelo na fitarainana na fanentainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Ary mpiara-midinika namana, ho avy ny fotoana tsy hisy intsony faharatsiana. Ary zay le fotoana zay le nahatonga ny apôstôly Paoly hiteny manao hoe ny fahoriana mahazo antsika tsy azo oharina amin'izany toejahatra kanto loatra izany. Tsy mahita amin'ny maizina isika, fa Andriamanitra kosa mahita ny farany hatramin'ny voalohany eo amin'ny tantara antsika. Hitan'Andriamanitra mialoha ny fahasambarana mandrakizay izay nampanantenana ho an'izay mino an' Jesosy. Mampahery izany. Tsy mahita ao anatin'ny maizina isika, fa Andriamanitra mahafantatra ny farany hatramin'ny voalohany. Inona ary izany no ataonao? Andeha hatoky sy mino izany teny fikasana mahatalanjona izany. Andeha tarihako ianao. Raisom-pinono izany mba hampahery ianao amin'ity tontolo andro ity. Ka dia naiza misy ianao, ninona ataonao androany dia tsy maintsy ho tafaradaliny aminao eny ihany ny fitiavana sy ny faharatsiana, fa ianao kosa ampifantoka ny fijerinao amin'ilay fitiavan'Andriamanitra. Koa ho tsaroana malalandava tsy tapaka fa teo amin'ny azo fijaliana no nanampofon'Andriamanitra ny faratampo izany fitiavana izany mba hananantsika fanantenana amin'ilay ho avy tsy olona intsony. Satria le maty teo amin'ny azo fijaliana no efa niteny manao hoe ho avondray aho. Le maty teo amin'ny azo fijaliana no efa niteny manao hoe aza malahelo ny fonareo. Mombanao any Andriamanitra ka na misy fahoriana aza mavisatra eo alohanao, raha oharina mandrakizay, raha oharina amin'ilay voninahitra omen'Andriamanitra aminao dia maivana izany. Koa apetrao eo amin'Andriamanitra ny toe-javatra rehetra androany. Jesosy manao hoe makanesa aty amiko ianareo. Andeha ary isika anatona azy amin'ity androany ity dia mombanao sy izay rehetra ataonao ane Andriamanitra. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotranao izay no ny fampanantenana omenao anay, ka nampafantarinao anay fa ao ambadiko izao fahoriana izao, ao ambadiko izao faharatsiana misy ankehitriny izao dia misy tsara lavitra, misy fanantenana izay omenao anay. Ampifatoy amin'izany Tompo ny fijerinay androany. Ka naiza misy anay, na inona ataonay, miasa ve zahay, mianatra ve, karakara tokantrano ve, na inona ataonay dia aoka amponay mandrakariva izany fanantenana izany ka ampitraka na dia mandeha mamaky ny lohasaroka fahafatesana azy indraindray. Dia apetraka ampilatananao ny tontolo andronay noho ny amin'ny lara Jesosy. Amen.